Lafam-baovao hafa tanteraka kosa indray ny tanterana tamin'ity androndroany ity ny fandevenana ny nofo mangatsiaka ny namana mpanao gazety François Razaka izay namony ainy ny alatsinainy alina lasa teo tany Belgique ny fanandrify tamin'ny orana natanterahana ny fandevenana azy tany ampitan-dranomasina tany nisy ny fanipaopivavahana iray sampinoana izay natrehan'ireo tapaka sy namana ny fianakaviany teo ihany koa ireo namana tsy nafoy tetsy amin'ny Écart Saint-Vincent de Paul Ambatondrita. Notanterahana androany ny fandevenana ny nofo mangatsiaka ny namana mpanao gazety François Razaka izay namony ainy ny alatsinainy alina teo tany Belgique ary any rahateo ihany koa no natanterahana ny fandevenana ny fanondro tamin'ny orana nomboan'ny fampiompivavahana irasampinoana teto amin'ny Écart Saint-Vincent de Paul Ambatondrita tamin'ny iray ora tolakandro teo izany fandevenana izany. Ny dodododona pahery ny fianakaviana ireo tapaka sy namana ary ireo mpiara-miasa ny François Razaka tamin'ity androany ity. Olona nanana ny toetra nampiavaka azy tokoa raha i François Razaka fony fahavelony ary ny fahatsorana naseho na teo anivon'ny fianakaviana na teo amin'ny namana eny na teo anivon'ny fiarahamonina azy dia nahitana taratra izany. Any fankairezana teto dia ny fahatsiarovana ireo fotoana maminy rahana taminy fony fahavelony. Marina hoe lasa izy matoa izy lasa zany dia izay sitrapon'Andriamanitra dia tokony manaitsika eo basy teo angina ka tsy lobara satria ianao nanao an'izao fa ny zavatra mila ataontsika ao an-tsaina zany tsika fianakaviana rehetrarehetra hoe izay zavatra rehetrarehetra tsara azontsika sy ny rahantsika tamin'ny François zany hoe sovekely satria sarotra be zany hoe lasa le olona tsy taloarakory hoe alevana nanina fa dia izay dia eritrereto foana zany efa lasa izy dia paradisy izy dia ny fiaina mandrak'izay tsisy fahoriana ntsony araka ny tenin'ny pastera teo ihany koa dia ataovana atao fotsika tsirairay avy foana zany ilay fitiavana ngeza be ny antsika tsirairay avy na indrindraindrindra ho anay aman-dreniny zany na ho antsika kozin-koziny zany na ho an'ny namana sy tapaka na mpiara-miasa na rehetrarehetra apetraon'Andriamanitra foana raha vao misy alahelo mafy be ny manatany foana hoe atao fifaliana foana zany hoe efa manana solitentsika any amin'ny paradisa amanitra. Teo amin'ny sehatry ny aina aman-jery ny tena nahafantarany maro ny François Razaka fony fahavelony ary 10 taona mahery izy no teo amin'ny sehatra io ny alohany nandehana nonina tany Belgique niara-nonina tamin'ny vadiny hery tamin'ny taona 2010. Efa mpanentana fandarana tao amin'ny TV Record moa i François Razaka ary nanana andraikitra tamin'ny fandarana Ankariarty tao amin'ny vondrona matevy ihany koa izy no sady nanoratra trangam-piarahamonina tao amin'ny gazety malaza. Tia mikialy fatratra ny asa ny François ary niezaka ny anatsara izany hatrany. Nanamarika amin'ny François rehefa alohan'ny niakatra plateau dia izy anao Ankariarty teny anafoana izy aza sarokenatra jereo tsara ny fixe tsara ny objectif dia izy koa nanorana hoe ahoana ny fanaovana maquillage samantsy dia tia loatra an'ireny zavatra ireny dia izy koa no tena nanorana be dia be hoe ahoana ny amin'ny resaka fait divers indray satria misy fotoana koa izay miara-mikaroka vaovao dia izy manorana source maro isan-karazany fahatsiarovana be dia be hoe tafapetraka napetraka François indrindra ho anay namana mpiara-pandehandeha mpiaraka ao amin'ny rédaction mifomehezana fa François somary nasika izy misy fotoana dia rehefa misy tsy mety dia tonga izy dia miteny hoe tsy mety zany fa rehefa izy koa nefa miara-mifalifaly sy fanao atsika na miaraka amin'ny ankizy rehetrarehetra ao ihany koa nafinaritra niaraka taminy ary na izy efa lasa raha mbola mifampiresaka amin'ny Facebook foana izay amin'ny resaka vaovao maro isan-karazany. Raha miteny hoe François Razaka dia tontolo aina aman-jery sy ny gazety ny tena David hatramin'ny taonanaro taona tamin'izay tontolo izay foana izy teo Antananarivo toraka izay koa dia tao anatin'ny trangam-piarahamonina moa zany Otranandreny tena niarahana taminy dia atao hoe namana mahafinaritra namela zavatra be dia be tao anatin'izay tontolo miasa izay izy sarotra amin'ny manadino azy nefa tsy ampy ny fotoana tenenana izany sarotra ihany koa resaka ny fotoana tao. Vavy tokany ray aman-dreny moa i François
telopolo taona izy andao sy ny fahafatesanyizao ary nitondra voaka efabolana izay kambana mamerina ny fampiofinonana feno ny fianakavian'ny Francia neto amin'ny vondrona Madeve mandria piadana ny Francia.